Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasina vavimalala no ionana amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa lehibe indray miona aminareo eto androany a dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy a. Tena fifaliana ho amin'ny mahita anareo eto a. Velonay na soamantsara isika tsirairay avy a. Dia tahina Andriamanitra daholo. Fiadanana tompo eo amintsika tsirairay avy a izay tonga miaraka aminay eto anatin'izao vavaka. Fandarina vavaka fiambenana izay rano fandarina andramaka izao a. Ny Aki Radio a, ny Aki Media, ny mpikambana anaty vavaka fiambenana, fa indrindra ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro manatontosa an'izao fandarana izao. Dia fiarabana no atolotra antsika rehetrarehetra, fiadanana avy amin'i Jesosy ho atolotra antsika tsirairay avy hanapaka anatin'ny fotsika rehetra ka naiza naiza toerana andraisanao an'izao fandarana izao dia ny fanatrehan'Andriamanitra ny kasika anao any amin'ny toerana izay misy anao. Koa dia mahereza, mahatanjah, miaraka antsika anatin'ny adiny iray sasany latsaka na mahery kely dia fampahery anatin'ny hira, anatin'ny vavaka, anatin'ny toriteny sy ny fampaherezana sy ny famelabelarana hivavaka hatramin'ny firenena mihitsy ary tsika androany raha maharitra hatramin'ny farany ianao. Koa dia mahareta hatramin'ny farany dia miaraba antsika rehetra izay tonga tratrantsy eto androany raha tondroany anao vao tonga eto dia miaraba anao izay tonga soa ary za mino fa natao anao mihitsy izao fandarana izao. Mety mila fampaherezana ianao mety tsy salama ianao mety miatrika olana ianao vahaolana ny amin'izany mihitsy no toriana aminao eto androany dia Jesosy ilay mamany olana ilay famonjena ho antsika rehetrarehetra ilay mahato antsika ihany koa. Koa dia mahereza tahiny tompo anabavy Erikaraka ny hitako niditra voalohany teto tahiny tompo manokana anabavy Erikaraka sy ry Rasoa ary malala Rary Jaune ihany koa Marizo dia Aimé Manambotsoa Berthe Sava Rasoenina Natalie Marie Rafy Tsiramboara Miel tahiny tompo daholo Berthe Sava Marizo Ianitra Lirina Tahiry Mario miala tsiny fa misy tsy hitako ny sasany Erikaraka Rasoenina Natalie Olga Ranorosoa Ianitra Lirina Olga Raja Mandimby Tahiry Mario Olga Ranorosoa Roly Anisa Monisa Razafy Malala Maolo Faly Jonatana Lampinirina Yama Itody Marie Angeline Yarso de Lemos de Lemos Arso de Lemos na Lemos tsy haiko ny famaky azy dia côté camaradin'i Jesosy tahiny Jesosy isika rehetrarehetra tonga soa dia ny any teko hoe mareta hatramin'ny farany indrindra ho anareo izay vao tonga eto izany anabavy Yarso zany zao androany vitako teto dia miarabanao manokana mihitsy zay tonga soa ianao ary mareta hatramin'ny farany. Eto tsisy hoe vaovao na tsy vaovao fa fianakaviana iray antsika mpianakavy ao amin'i Jesosy. Alléluia. Dia tonga soa dia mahereza dia mareta hatramin'ny farany. Dia tahiny tompo ihany koa ranabavy iaina iny hitako manao Jadoro iny dia mbola tsy misoratra eto aza ny anarany Nambintsoa Preta Marie zay ny tsy voarabako ngamba raha misy tsy voarabako dia mba manao kokoa kely izy Marie Angeline tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra faly mahita anareo mialoha zavatra rehetra nefa dia ampiraisika amin'Andriamanitra izao fotoana izao mba tena ho feno fanatrehan'Andro ka andao mpandrosotsika rahalantsika tojo avy any Allemagne iny koa mba fianarako ity nanao Jadoro iny hitako andao arytsika hanao hivavaka ho an'ny fandarana etsika mbavaka ka raha latojo nitondra mbavaka ny fandarana androany iny koa nabavy fleur fa hitako iny Angela Io Koda Leonie tonga soa daholo nareo Soameva androany iaraka amiketo hoe raha latojo nitondra fivavaka fanomboana nitondra tenin'Andriamanitra côté camaradin'i Jesosy ary nivavaka ho an'ny firenena Soameva dia andao ary ampandrosotsika ary raha latojo tahiny tompo raha latojo anao ny fitenenana. Alléluia. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy koa tsika rehetrarehetra tonga soamantsara amin'ny vavaka fiangonana dia ary vavaka ry Andriamanitra rainay rainay masina be voninahitra mitera sy mankalaza mikohaka eto anatinao mihitsy Andriamanitra faly anay Andriamanitra hoe mbola afaka manonona an'izany anaranao izany anay Andriamanitra tsy olo-boafidy tsy Israely anay Andriamanitra fa zao nataonao olo-boafidy nataonao mitovy amin'ny Israely Andriamanitra alalan'i Jesosy Kristy zanakanao malalanao fahasoavana lehibe eo anay zany Andriamanitra dia tena isaoranay anao na isan'andro ary anay isaotra an'izany Andriamanitra dia miendrika an'izany ianao miendrika ho ren'ny sofonao foana Andriamanitra isan'andro isan'andro hoe tena faly anay manana anao Andriamanitra dia tena misaotra amin'izany famonjena lehibe sy mahagaga anao anay izany Andriamanitra dia mangataka anao izay Andriamanitra manatrehefy feno eto anao Andriamanitra satria ny fanatrehanao ny ilainay Andriamanitra zany ny maminay Andriamanitra dia tonga avy ianao Andriamanitra fa ny teny fa na misy rona telo
miangona amin'ny anarako de tao vony a ny olona mitoroa pasitera rehetra teo Andriamanitra fa mihoatra am'ireo fa mihoatra amin'ny folo azy efa mihoatra ny tsy haiko hoe firy fa zao Andriamanitra mangetaetanao Andriamanitra eno indray le mamy avy aminao Andriamanitra Jesokasy mihitsy mivavanao Andriamanitra teneno indreo mpanomponao zay tondra ny toriteny amin'ny alabelatra ao ny vavaka firenena Andriamanitra hoe nerinao masina soa Andriamanitra tenatina indray ny afatra androany ty misy ivokivy eto Andriamanitra ampaherezo Andriamanitra mety misy tsy salama miaina eto Andriamanitra engany ny teninao tena balsama ilatsaka any anatiny any Andriamanitra anasitrana ny fery ny aretiny amin'ny anazy hery sy tanjaka Andriamanitra ny avy indrindra fanananao zany ao aminao zany Andriamanitra terakofon'ny ranomasina koa ny connexionnay mba andeso matsara Andriamanitra de misaotra ranomasina tiany be tsy voatony mivavako Andriamanitra fa votsany ela kely ny fahalalako Andriamanitra engany ianao le tompon'ny fahalalana Andriamanitra sady amin'ny famonjam-polo lehibe koa Andriamanitra ny ameno an'izay banga rehetrarehetra Andriamanitra ny zay voafafy rehetrarehetra Andriamanitra de ngany hoe tsisy ho alainy devoly Andriamanitra fa tena aniry ao am-pony reto mpiazakazaka ao amin'ny tompo reto Andriamanitra aniry avy folo eny avy telopolo eny avy enimpolo eny avy zato eny araka le voatory-terina voanganiny Andriamanitra de voninahitra de anao a mpisadratana teo anao rizany koa alleloia tinainao Andriamanitra amen. Alléluia. Isaorantsika raha latojo tanaty zanabavaka mahafinaritra be zany andrina Suzelle tahiny Jesosy no elifanto de misaotra anareo makasitraka mirabany vahiny dia tahiny tompo isika rehetrarehetra zao ry havana malala fara foantsika afaka hita eto androany tsika moa de tena mbola anaty ady mafy ny firenentsika am'izao fotoana zao ary za manokana tena resy lahatra mihitsy hoe ararantsika raha fampiaraba isan'andro ary sofa misy zao fandarana ifakahitatsika isan'andro zao vao eno na eno fa resaka tamin'ny olona tany Madagasikara fa any Madagasikara zao na de tsy mbola voarara aza ny fivoriana anaty fiangonana de ny fiangonana mihitsy no nanapa-kevitra tsy vory noho ny aretina de nefa ny raha misy toerana tokony hazakazahana de fiangonana satria eo misy fanatrehan'Andriamanitra ary eo am'izay fanatrehan'Andriamanitra eo no misy an'ilay voninahitr'Andriamanitra taka antsika rehefa ny an-danitra misy an'ilay hazonaina de mihazakazaka eo de mikasika ny hazonaina de sitrana ka mafy ny ady any am'izao fotoana zao ny oxygène hony 1 million de francs ny adiny ray tahiny tompo mahery ny raha an Jesosy Laurence Rakotoarisoa Angela Io zay mbola Jessica Patitsi Fleur Emelovely tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra izay mbola tsy voarabako teo l'Anthony Rina sy Marijo efa voarabako teo ngamba Mami koa iny voanitriny Berthe iny voanitriny Razana Monique iny voanitriny tahiny Jesosy mafy be andry havana 1 million mifoka oxygène adiny ray rehefa tsy manana zay zany de tsisy oxygène mafy ary za manao antso avy hoe za moa ry havana de misy famangin'Andriamanitra zay tonga tamiko maly nefa hitako ohatrany hoe mety tsy haiko ny fanatanterahana zany hoe eny am'ireny toeram-pitsaboana mba asiana écran na asiana zavatra azo enona de mba miditra amin'ny toriteny eny ny mpitoroteny ary ny fandarina andramoka zao de te anray anjara mavitrika am'zany mihitsy any Ibrahindata iny tompo fa any ambony fandrina any am'izao fotoana zao tiana Rakotoary zaka tahiny Jesosy misy olona tena mila tenin'Andriamanitra anangana azy fa raha ny oxygène na 1 million zany ny adiny ray tsy vity zany ny fa efa mividin'ny olona mety 10 minitra am'zany ngamba ndrakotina ny volany am-paosy de maty any fa mila fofinaina avy amin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra ke mamelona atsika ry havana efiainantsika efa ho faty efa niky maty daholo ny famonotenana azo tam'zany tovy amin'ny Covid io ihany samy neky amony daholo ihany tenin'Andriamanitra ry havana tena fiverenana amin'Andriamanitra ry havana tena zany ilain'ny malagasy ary mampalahelo mampalahelo be mieritreritra an'le izy zany mahatonga na foana miarabanareo rehetrarehetra indrindra nareo any Madagasikara io tsika mbola velonaina somatsara ianareo izay tsy afaka amin'ny klika ao anatin'ny fandarina de miezaka nareo to de mijery anyfaso MP ny ankizy ao anatin'ny groupe fa be de be tsy afaka miditra tsy mety klikena le izy to de miditra ao amin'ny mur koa de ao no mijery ny fandarina fa rahantsika malalaka moa sakatsakana misy amin'ny fotoana zao fa de tena ry havana malala mila mifampiarahabotsika isan'andro ary
mila mifampahery ary indrindrindrindra nareo zay marary tamin'ity herinandro ty tsika isorana an'Andriamanitra nisy fitondranam-bavaka fao be nataontsika tamin'ny larobia ary angamba indry havana mety ataontsika isaky ny alarobia angamba raha ny fahitako an'iny a fa satria ny marary vaovao misy foana tsy ampy indre mandeha iny raha ny fahitako azy ezahantsika iny andaminana an'izay fa de voninahitra ao n'Andriamanitra fa zay mbola nentinam-bavaka teto tsy mbola narefa afatesantsika tadinareo isan'ny olona reny teneko anareo tsy ray a misy olona teto a fianakaviana ray efa mianaka soserom misy fotoana teto a olona fianakaviana 5 mianaka efa atao palais des sports nivoaka omaly nentinam-bavaka zany efa atao palais des sports efa matory amin'ny tany nivoaka omaly ariva ary salama fa tsy hoe mivoaka navoaka ho faty misy olona akaiky anay samy narary daholo fa hatreto tsisy maty randria mialsan ania tonga soa tahin Jesosy a faly zay mandray anao eto mamavaly tina tahin tompo efa paketo foana tina malala tahin Jesosy rodina tsiry amboara miela misy tsy voarabako moa eny antsefatsefaneny a tahin tomponareo de zao ry havana ianareo rehetra zay nentinam-bavaka ka sitran'ireny de zao anompoy an'Andriamanitra ny andronareo sisa ary raha nareo am'izao fotoana zao misy marary any ary ao ty teniko ty fa tena mahomby ty nareo marary be reo tsisy volividanina oxygène nefa tena mbavaona zao atao hoe Jesosy a raha za miveloleto alleloia raha za Jesosy miveloleto a anompoko anao ny androko sisa rehetra fa zay zany eto mifandarina andramoka zay de samy teny aminareo fa mahavelona ny vavaka ary mamonjy ny vavaka ary manasitrana ny vavaka vavolombelona zany ireo olona rehetra mbola tsy naharentsika teto olona nentinam-bavaka ambava ahoana hoa le olona teneko anao teo zao kopakopahana amin'ny baoritra ao an-trano sisa efa tsy afaka miaina mba fantatrao ny zavatra antranga rehefa nentinam-bavaka izy a de manofy izy amin'ny alina misy hazo be anankiroa manindry etony tsy nafahany eny de reny hoe rehefa ny ala le hazo anankiroa misy tanana nanara to de sokatra tratrany hatramin'izao tsika am'te zao tsy sepotra tsony zany olona zany ryavana mavelona ny vavaka zay zany eto a de miteny ary raha midiny fiangonana eto misokatra foana ezaka tsika ampitombo ny etsika zay ataotsika ka ho an'izay olona von'ny vavaka za zany sahako mampanantena fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy von'ny vavaka n'olo tena ndao ivavaka fa mahasitrana ny vavaka raha misy olona miteny ny mifanohatra am'izany de mba asevo miresaka aminay de asevo pofony aminay fa tsy mandahitra ny vavaka raha tena ny vavaka fa zay de sany miteny mirehare fa zay olona rehetra manaraka eto am'ty fandarana ty ka mandray ny fampianarana mandray ny finoana zay raisiny eto halleloia mandray ny rahan'i Jesosy zay raisiny eto sahako ny miteny fa raha mbola mpanaraka eto tsisy matin'ny covid zany tsisy matin'ny variant zany ary voalohany lohalarana am'zany ny tenanay zay tsy matahotra ho fatiny io averiko foana zay de aza miteny nareo tsy nany andafy a fa taty koa zay tamin'ny heritaona hatram'izao mbola miredareda be zany aretiny zany fa zay tsy matin'io zany ary tsy mandalo aminay zany satria manina zay manana fiarovana de ny rahan'i Jesosy voaingana angentsika nankalaza pasika vo nankalazatsika inge ry havana ka maty teo ambony azo fijaliana Jesosy ny rahan'i Jesosy inge fiarovana antsika nidiakapoka natao tamin'i Jesosy inge ry havana nanasitranana ny marary de ho tahin'Andriamanitra any nareo ohatrany hoe mirehare be a fa za tena mirehareny amin'ny anarany tsy misy rehareako afa-tsy Jesosy a ary de mitenanareo hoe ndao ivavaka tapoany hevitra ndao tena ivavaka fa tena manasitrana io tena manasitrana ny vavaka ary tena mitaha Andriamanitra ary na misy aza ny be de be maty mbola misy ny be de be velona de ndao tsika ho isan'le be de be velona tsy ringan'izany ny zanak'Israely na arety mandringana firy nandalo tao amin'ny baiboly misy foana ny velona ka tsika nge zanak'Andriamanitra inona ny ataontsika ho fatin'ny aretina izay tsy aretina tsotra fa aretina alefa ny devoly andringanana ny olona ny anananisan'ny olo eto tany ny any anananisan'ny olo eto tany ny any anananao hialy eto de programan'Andriamanitra any Andriamanitra any ny manalanao eto fa enatra ho raha za nongotany io aretiny eto nefa ny devoly manao zay ampianananisan'ny olona dia tsy mety zay ka za mampahary anareo na misy marary efa mbavahoana any zao atao teneny olona io manolora tena ny beba de manolora tena de zao tenena Jesosy ny androko sisa rehetra raha veloleto de anompoko anao halleloia teny tompo faly raha heritovo izy koa mbola sy nandrapaiko sendra betsi de matsiro mihitsy mivavaka ozy izy aroso napavy aroso ianatra nirina tahin Jesosy efa narapaiko teo kosa de tantely raha mamonjy aroso ihany koa tahin Jesosy tonga soa ianao faly be zay miaraka aminareo eto Beky Rolande efa paketo tahin Jesosy
dia mahery ny raha an Jesosy anam-pahaberysoa zany mihitsy tsika tsy matahotra an'ireny tsika tsy matahotra an'ireny tsika na rovinana mbola retina firy tsy matahotra an'ireny tsika ny andriamantsika mahery ary ny andriamantsika manasitrana maty aza natsangany fotakazana sy fofinaina ko zay poumon-nao atteint ny covid ve ravana tsositrano tsy omeny fofinaina mavelona ianao amin'ny anaran'i Jesosy raisy zany fanasitrana zany andao antsika aloha hanao antiry ty andao antsika hiaraka hanao antiry ty fa ianao io olona afaka ianao tsy olona voagezy ianao ary andao antsika anatin'ity teny tsy mba mahafinaritra na amin'ny tiry ty rehefa le miteny any anatin'le hoe faniriko anery tompo ny androko rehetra dia atolotro anao ko diovy amasiny ny tenako rehetra mba homendrika anao ndeha ataontsika zany zany de aoriana zay tonga de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra zay teny anabavy retsika anatin'ity tsy anao mimakomana maka baiboly maka toerana tsara fa hiditra amin'ny torotentsika minofinaritra mahery izy daholo olona afaka ianao halleloja Halleluja. Lei Satana l'usa bene. Amen, ci sociamo. Lei Satana l'usa bene. Nanghezatra say. Efa resiny Jesosy reny ravana fahafatesana aza resiny amen. Da iteny faly sady ravo zany foko fanisinda ny toloko faorina sesena nosoloana famonjena fikasako anery tompo ny androko rehetra Jesosy o Jesosy atolotro anao de teneny hoe diovy amasino ary ahy ny tenako rehetra mihitsy fa ianao ny tena masina amen. Anamasina anao ane Jesosy atolory azy am'izay ny tenanao sy ny fiainanao fa izy any mahavitanao amen. Fikasako Jesosy tena ny androko rehetra mihitsy Jesosy dia atolotro anao fa tsy atolotro an'izaniza samy manandra tanana dia miteny ka diovy ary ady amasino amen. No
Amen. Sotra an'Andriamanitra. Halleluia. Anisan'ny hira mahafinaritra anahy mihitsy ny hira iny. Iza koa ny tia be an'iny niaraka tamiko teo. Halleluia. Ny androko sisa rehetra fahoriana sesehena no soloana famonjena. Taloha isaky miratra dia fahoriana, isaky miratra dia tomany dia adi-tsaina no soloana iny re ny soriny reny dia ny soloana famonjena. Halleluia. Hotain'Andriamanitra ane isika tsirairay avy. Dia mahereza ary tsika ny tenin'Andriamanitra tsika mampandrotsika ny rahabavintsika Cotre avy eto Frantsa izy no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia raha misy mbola tsy narabaiko dia zahako arabaina satria nitoroteny elaela kely tsika dia tsy resaka indray. Samir Tansia tahin Jesosy dia ao ihany koa ilay organe rousseau dia ndry manavao amin'ny fanoratena ny Arceau de Lemos de Lemos dia tahin'ny tompo ianao ho tahin'Andriamanitra ny ianao. Halleluia. Hitan'Andriamanitra ny fanoratenanao io ary dia izay rin'ny fonao ane ho tanterahan'Andriamanitra aminao. Halleluia. Zay voarabako daholo angamba. Dia raha misy moa tsy hitako vaovao hitanareo mihitra eo dia efa hainareo ny tokony atao arabaintsika izy dia tenenintsika izy hoe tonga soa faly be izay miaraka aminareo. Tadio fa manomboka isaky ny alahady ka hatramin'ny zoma tsika manana an'izao fandarana zao foana dia tonga foana amin'ny 6 heures sasany mahereza daholo. Daholo anabavy Cotre anao ny fitenenana mahereza. Ry avy malala ao amin'ny tompo dia ny rahampatsika tsirairay zany tafavoreto amin'izao fotoana izao. Asambotra antsika ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary fiadanana ho antsika tsirairay. Dia maka tenin'Andriamanitra isika raisintsika ny Baiboly ao amin'ny Mateo toko faha 12 andininy faha 1 ka hatramin'ny 7. Mateo toko faha 12 andininy faha 1 ka hatramin'ny andininy faha 7. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nefa nita ny mpanjaka hizahany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fitora amin'ny fampakarambady. Dia hoy izy taminy, ry Sakaisa, ahoana no idiranao eto? Nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady. Dia asiana izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maisina any ivelany izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitohanifo. Fa maro ny nantsona nefa vitsy ny voafidy. Teto zany ry avako malala ao amin'ny tompo dia fanoharana amin'ny nataon'i Jesosy teo amin'ny fariseo. Satria moa ny fariseo zany tsy mamiheno izay fampianaran'i Jesosy Kristy, manohitra mandrakarivo ireo fariseo. Dia nanao fanoharana zany Jesosy Kristy ny amin'ny fampakarambady anankiray izay nataon'ny mpanjaka hampafatra ny vonantovaviny izy ho an'ny zanany lahy. Dia maro zany ny olona nasaina tamin'izao fampakarambady zao. Nasaina ny olona zany mba ho avy hihinana sy hiatrika ilay fety mangetriketrika zany. Nefa moa ireo izay nasaina zany tsy tonga tamin'io fety io. Dia tahaka izany isika izay manatrika eto, isika izay manara-dian'Andriamanitra, isika izay
efa feno fanoloran-tena dia inona zany tanjontsika dia hoany amin'ny fiainana mandrakizay zany. Mikasaka ny hitoetra eo ankavanan'i Jesosy Kristy ho mpiray lova aminy, zany no mahatonga antsika manao aina tsy ho zavatra manatona isanandro isanandro, ny fanompoam-pivavahana, ny fianonan'ny toriteny, mifikitra tsara amin'ilay fampianarana zay henontsika isanandro isanandro. Eto sika zany dia tahaka ny fampakarambady amin'ny fiomanana ho any amin'ny fety, ny fiomanantsika ho any an-danitra zany. Miomana isanandro isanandro zany itsika eo amin'ny hiatrika fahavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Dia tsy maintsy homanitsika ny ara-panantsika, homanitsika ny fontsika, dia hanamasin-tena isanandro isanandro tsika. Satria tsy fantotrantsika zany ilay fotoana hiavian'i Jesosy Kristy, na mamatonalina ho ny tenin'Andriamanitra, na manina koa na antoandro. Dia fa ny azontsika atao dia ny miomana mandra-pahavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Teto zany reo zay olona nasaina zany dia tsy tonga ho ny tenin'Andriamanitra. Voatery zany ilay mpanjaka nanirika reo mpanompo ny antsoantso teny amin'ny sampandalina, hiantso ny olona hisakafo, satria ny sakafo ny tenin'Andriamanitra dia efa voavoatra. Tsy tonga ny nasaina fa leo ilay nantsontsona dia tonga ny sakafo, tonga tao amin'ilay fety, niara-ny sakafo tamin'ilay tompony fety zany. Dia eto sika zay mpanara-dian'Andriamanitra, isika zany tsy ao anatin'ilay nasaina tahaka ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely moa dia fantatrantsika hatrizay fa taranaka nasaina, taranaka voafidy, tsy maintsy hahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany ny fanekena nataony Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Nefa moa zanak'Israely dia nihodina teo anatrehan'Andriamanitra, ka voatery zany Andriamanitra nandefa Jesosy Kristy hiantsoantso atsika eny amin'ny sampandalana mba hamonjy atsika zany. Dia mitenena amin'Andriamanitra, misaoran'Andriamanitra ianao, raha mbola nomeny io Jesosy Kristy io hiantsoantso atsika jentilisa, satria atsika ao anatin'ny jentilisa, tsy ao anatin'ilay taranaka voafidy, tsy ao anatin'ilay nasaina tamin'ny fampakarambady zany isika, fa ao anatin'ilay nantsontsona tena amin'ny sampandalana. Dia lasitsika nanatona, lasitsika midodododo nanatony io Jesosy Kristy io, satria te hanampamonjena ianao. Nefa moa tsy voaomana tsara ny hitsenanao eny Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra, tsy mba ho anisan'ny voafidy ianao. Ohaky ianao tena vonina tsara, miomana tsara, tahaka ny olona handeha hiatrika ny fampakarambady zany. Mila mihaingo tsara ianao, akanjonao tsara, kiraronao tsara, io volondohanao io dia voamboatra tsara, satria handeha amin'ny fety lehibe ianao. Tsara lavitra noho ny fampakarambady ny fanasana nataon Jesosy Kristy atsika eto, satria ny fidiny atsika handeha hanompo azy, ny fidiny atsika nanatona atsika izy, satria tiany atsika matotsika nomeny io fanahy masina io ho mpampianatra tsara ho antsika zany. Satria ny fanahy masina zany dia nilatsika tamin'ireo apôstôly, nilatsika izany fanahy masina zany tamin'ny apôstôly rehefa niakitra tany an-dranitra Jesosy Kristy. Ary ny fanahy masina zay niraisin'ireo apôstôly mpianatra Jesosy, niraisin'olona maro ho ny tenin'Andriamanitra ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta. Dia milatsika amintsika koa izany, ilay nilatsika teo amin'ny apôstôly dia milatsika amintsika. Ny hositra zay azon'ny apôstôly ireo mpianatra Jesosy Kristy dia izao izy azontsika izao. Ohaky ianao zay efa nahazo hositra, nahazo teny mamy,
ampiasao io hosta io. Ianao zay ny hostany toroteny, hostany mitondra ambavika intercesseur. Ho anao nahazo zay nahazo hosta maro isan-karazany, ampiasainao zany hosta zany. Aza kajina ao anatinao, aza manao tahaka ny lehilahy zay nomena talenta, zay nomena talenta anankiray dia na volony na kajiny zany talenta zany fa tsy nampiasainy. Fa ataovy tahaka ny lehilahy nomena talenta 10 ianao, dia mandra-pahavian'ny tompon'ilay vola, ny tompo avy dimy zany talenta zany. Ohatra ianao koa tahaka zany, ampitombo io hosta ao anatinao io, ampiasao. Satria efa Jesosy Kristy zany nanome hosta io anatinao. Dia mazotoa mitory ny tenin'Andriamanitra ho anao zay voatendry ho mpitory ny teny zany. Ampiasao io talentanao io, ampiasao io toriteny io, handeha hamonjenao ny olona maro. Satria raha ianao mitory teny am'izao fotoana zao, isika zao dia fa endriky ny reo mpianatra Jesosy. Zay ny raha Jesosy alohan'izy ho faty teo masofijaliana, alohan'ny fampijaliana hazo azy, satria tsy maintsy hiakatra any an-danitra zany Jesosy Kristy. Dia niteny tamin'ny mpianatra izy hoe mandehana mitoria ny teny amin'ny vazan-tany efatra. Ianao zay eto zao efa tahaka ireo mpianatra Jesosy, ireo apôstôly zay nandeha nitory ny tenin'Andriamanitra. Satria zao fandaharana zay itorintsika teny zao dia andramoka izahao, zao teny fampianarana zay entinao eto dia miparitaka eran'izao tontolo zao. Maro ny olona miheno zany fampianarana entinao eto, dia maro ny olona voavonjy ao anatiny fampianarana zay entinao. Amire toriteny zay ndesinao, marina olona voavonjy. Satria any izy tany lavitra, ambarantany, atsimo andrefana, any izy miheno lay fandaharana andramoka izahao. Dia manindrina ao anatin'ny fony io teny zay avy anatin'ny vavanao. Satria anao olona voahositra Andriamanitra hanambara ny fahatsaran'i Jesosy Kristy. Voatsindrina izy, ary dia lasa izy nahazo famonjena. Ny olona zay na avy amin'ny alalany anao namonjy fanahin'olona ray, dia azahoanao zany satroboninahitra any an-danitra. Ka ianao zany mety be dia be ny olona voatsindrina ny toriteninao, nahazo famonjena, dia afany an-danitra ianao. Le Jesosy Kristy manazava aminao ny fomba nazahoana le satroboninahitra zany. Ary ianao koa mety ataon'Andriamanitra fitaovana hamonjy ny fianakavinanao, hamonjy ny ankohonanao, hahita famonjena zany. Ohatra ianao hazoto hanambara ny fahatsaran'i Jesosy Kristy. Eto moa mety ianao mitory tenin'Andriamanitra, be dia be zany ny olona zay tsy te hihaino ny teninao, tsy te hihaino ny toriteny hentinao. Lasa izy maniratsira, manaratsy zay fampianarana ndesinao. Nefa moa anao aza kivy na firy zato ampaharivo ny zavatra teneny ny fanaratsiny anao amin'io fampianarana hentinao io, aza mihebotra, ary aza kivikivy fa mazotoa mangataka herim-po, finoana miakatra eo anatrehan'i Jesosy Kristy, mba hoentinao anamasintena, tsy anafintony anao zany faniritsirana hoentin'olona aminao zany. Fa mijoroa tsara ianao, mazotoa manao asan'Andriamanitra, fa manamasina tena. Fa raha tsy anao hanao io asan'Andriamanitra io, raha ianao tsy ampiasa io le talentany Jesosy Kristy anao io, ianao tsy ampiasa le hositra nenao, samanao, satria miteza le hositra ny ampiasao zany, ny itorianao teny zany, dia mitombo ny ara-panahinao, dia mandra-pahavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny ranolanitra. Voataiza tsara ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny hositra zay afa ao anatinao.
oiky tsy hotaka le olona tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra fa mipankatoa isika ary mpampianatra tsara tsika dia tena hazoto isanandro hamaky baiboly handinika ny tenin'Andriamanitra satria zany tsara tsika eo anatrehan Jesosy Kristy zany. Ary na tsy hotaka ny lehilahy anankiray zay nandeha tao amin'ny sakafona fakarambady nefa tia akanjo fampakarana izy dia nitenen'ilay mpanjaka dia sina zany lehilahy zany ny raha ny mpanjaka fanariana tany ivelan'ilay fisakafoanana satria any no mendrika azy. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe marina ntsona nefa vitsy ny voafidy. Oiky ianao zany ho tsara homana tsy ho anatin'ilay tsy voafidy ianao fa anatin'ilay ny fidin'Andriamanitra ho eo ankavanan'i Jesosy Kristy. Mazotoa amin'ny fanompona, mazotoa amin'ny fanaovan'Andriamanitra, mazotoa ataon'i Jesosy Kristy fitaovana ho angady fiasany io tenanao io fanahinao io. Hazoto amin'izany fanompona le Andriamanitra velona satria velona le Andriamanitra tompontsika ary tompony hery rehetra izy. Aza tia manaratsy ny olona zay heninao fa fantatrao manana zany famasinana izy mitory ny tenin'Andriamanitra, manana traikefa izy manambara ny fahatsaran'i Jesosy Kristy. Dia oky ianao hazoto iheno ny fampianarana zay hoentin'izany olona zany satria zany no manitsy anao, mampiala anao amin'izay rehetra tsy araka sitrapon'Andriamanitra, mahatonga anao hiditra andeha tsara hiroso tsara amin'ilay asa fanompona, amin'ilay asa fanomeny Jesosy Kristy anao. Dia mirosolalina amin'ny fanompona le Andriamanitra fa tsara loatra izy. Tsara loatra zany Jesosy Kristy tompontsika zany. Tsara loatra izy sady mpampianatra tsara indrindra. Mazotoa ianao manao ny asan'Andriamanitra. Zany no zava-dehibe. Raha mbola miaina mbola misy fofonainanao dia oka dia hatokana ho an'Andriamanitra zany. Omenao azy io fonao io, omenao azy io fisainanao io, mba hampanjaka ao anatinao izy satria tempolin'Andriamanitra io tenanao io. Manadiova tena isanandro mba miala amin'ny ratsy, miala amin'ny fahazaran-dratsy, amin'ny toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary mianoa ny fampianarana zay hoentin'ny mpanomponao, zay olona efa nitendren'Andriamanitra ho hananitra anao isanandro, henoy ny fampianarana, henoy ny teny, henoy ny fananarana zay omeny anao ho antsika zay manaraka amin'ny kaizahazo ao. Oky ianao dia heno ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra zay mananitra anao isanandro. Dia raha misy tsy fantatrao anontany izy rehefa izy ireo dia olona efa nomen'Andriamanitra anao. Dia santra antsika ho an'Andriamanitra rery ihany voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia. Makasitraka tena makasitraka tena mahafinaritra ny tena nabafikotere nasondriana ianao an'ilay sady fafioriana be izay fanaitanana ihany koa dia misaotranao ihany koa amin'ny fanaitanana fa ilaina koa ny fanaitanana. Halleluia, tena ilaina ny fanaitanana dia misaotra betsaka, makasitraka, voaray ny hafatra, mino aho fa voarain'ny ankizy koa ny hafatra dia ho tahin'Andriamanitra ianao amin'ny asan'Andriamanitra zay ataonao, ho tahin'Andriamanitra ny ankonanao na dia ao aza ny zava-manahirana isan-karazany amin'ny fiainana andavanandro dia mahafinaritra anahy foana nareo fa vitanareo foana ny anjaranareo dia manome fotoanareo indray hoy ny anabavikotre afaka ray volana satria efa mitombo ihany isy ampitoro teny eto dia fa tsy herinandro tsony na roa herinandro any amin'ny ray volanandro izy vao hiverina tafaverina eto dia mino fa navita ny anjarana izy ary koa fantatrao fa toriteny taorina ny fanasorana daholo zany dia sady efa nampiasain'ny tompo izy talohan'izay no mbola tena tombo be mihitsiny ary dia isaorana azy zany dia makasitraka ary tongava amin'ny ambony indrindra ho ampiasain'Andriamanitra foana ny ianao dia ianao koa anisan'ny olona tena nandray teto amin'izao fandaran'izao ary anisan'ny olona tena mahafaly anay mivady mihitsy ny fandrosoanao
coup d'état in'Andriamanitra ranabavy a Cotre alleluia de misaotra anareo ihany koa mankasitraka anazy satria mifankasitrahana zay ataonareo a de ahatonga anazy a mbola androso a bebe kokoa ihany koa de mahafinaritra mihitsy zao anabavintsika ary soa fa voandroany izy ny teo a ahatonga izy de tsy mandray ny tena novavaotsony zany mihitsy ny fatao eto misy anankiray hitako vaovao koa tao a izahako arabaina raha mbola hitako ato ambony ato a misy anankiray voandroany koa vao hitako a de miarabanao koa de aza mihafahafa to de nataony anabavintsika arsoa io ianarana hoe ianao tsy vaovao eto a ohatra ny netomboandry anabavy anitra nirina teto ihany koa tonga izy de tsy nihafahafa mihitsy fa atsika rehetra ty fandarany ty a atao ifampiaizatsika misy olona anankiray hitako zay koa teo vaovao a de tiako arabaina manokana izy fa efa lasany ambony be any ngambany a raha afaka miteny eto zany olo zany de mba hitako indray ny anarany a tahiny tokoa aloha anabavy mirana ary lala mino fa fahasalama tsara tsy hitako tsony le olona teo fa raha mbola hitanao ao izy ary misy vehivavy zay teo a vao androany le izy vitako teo manao raha miteny kely fotsiny de tonga de Eugénie Marie tahiry Jesosy ianao a mino fa mbola ao ianao a de tonga soa ianao a alleluia misaotra andreo mankasitraka anabavika Cotre alleluia de zao tena mahafinaritra be koa marizilda tahiny tompo mahafinaritra be ana le hira teo le fond an'le hira teo anabavy marizo koa tena tsara be feona orga fa tena tiako be koa iny soanao ny fo tsara be iny de nagatahako aminareo mpitoroteny rehetrarehetra de zao tazomy reny samy mitazona ny fond nareo a de ahafantaranareo neny anabavy Cotre zao iangaviko mba tsy solontsony fa de tena mahafinaritra neny Jonathan moa isaky ny sabata maraina de fa mahafinaritra de neny anabavy aina neny rahalatozy efa ahafantaranareo daholo de ho anareo rehetra zay manisy fond de ezao mba fond tsy miova ny fond musical anareo a de am'izay fotoana zay tonga de atsiarovana anareo foana Cotre zany miry zany a Yann zany a ohatrany atsika eto amin'ny fandaharana misy efa ahafantaran'ny olona atsika de tahiny tompo de bravo a tahiny Jesosy matitiko faharoa amby roapolo ka izy ty de misy fanoharana tena mampieritreritra satria fanoharana nataony Jesosy rehefa nanao fanoharana Jesosy ny amin'ny fanjakany lanitra de zao ny fanoharana nataony zao aloha le ten'Andriamanitra vakiny anabavintsika Cotre teo any amin'ny andininy faha 1/20 matitiko faha 1/20 ary no nefa niditra mpanjaka izany mpihinana de nahita lehilahy anankiray tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady teo zany tsika de mahita olona miavaka fa ity olona ty a tsy niavaka tamin'ny tsara fa niavaka tamin'ny ratsy zany hoe misy zavatra hitanao menangamba mety efa sendrana zany any eny anivon'ny fiarahamonina eny misy olona indraindray manivaka zay foana izy ohatra hoe mba mandeha mariazy ianao a de ny olona rehetra mba manao akanjo tsara iny zany fanajanao an'le tompopety iny mba asaina amina fiarana mihajo ianao a tsy mila soratana koa zany hoe tenue correct exigé fa tonga ianao de fantatro hoe amin'ny vonary manao nœud ianao na manao cravatte ianao manao complet ianao atao mety tsara mba anoezam-boninahitra le manasa fa ianao raha mandika de misy an'iny olona iny foana maningana ka ianao aza mba manao an'iny maningana iny re ny olona rehetra de izy tonga mety survety aza ny anaovany na mety t-shirt ny anaovany na mety ohatr'izany misy foana le olona ohatr'ireny raha mandinika ianao ka teto nisy olona naningana ary no nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana zany hoe misy olona efa rehetrarehetra de tonga de nisitona ny sainy tonga de mora hita tonga de nisitona maso ny olona rehetra manao efa akanjo fetina fampakaram-bady araka ny teny anabavy Cotre ny volonao atao tsara ny anazy io a raha ndeha fampakaram-bady a toko ohatr' zao tsara mihitsy tsisy an'le ohatry ny aniny reny nareo Jonathan asina gel tsara mihitsy ary tojo tena asina gel tsara ny volo boarina tsara fampakaram-bady alleluia ino mba nareo vehivavy tsy manao le saron-dohanareo le avy mandro iny de asina le ohatry ny servieta amin'ny miorongorotsiny tena akanjo fampakaram-bady hafa mihitsy alleluia ho amin'ny fampakaram-bady tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady akanjo miavaka mihitsy iny akanjo miavaka ny tsara indrindra fa eto mizara aloha ny akanjo fampakaram-bady raha amintsika am'izao de tsy iny le tiako lazaina akanjo fampakaram-bady na akanjo any am-piangonana am'izao matetika
de ohatry ny faninanana le akanjo le lamaody aloha tsara ihany fa le akanjo somary neny vehivavy ohatrany misy tsy de mety zay fa tsy reny le izy fa le akanjo fampakaram-bady akanjo fampiakaram-bady tam'zany ny jiosy aloha tsy tam'zany andro any tsisy mini-jupe ny jiosy tam'zany andro any tsisy pataloha hoe vehivavy de manao pataloha ny lehilahy ary manao akanjo rebareba zay aloha zany tsara fantatritsika ny akanjo fampakaram-bady mbola tsara noho izany zany hoe ohatry reny masina iny efa tsy edina hevitra ntsony masina tsara fa milamina tsara ihany koa akanjo a fampakaram-bady ka teto zany de nisy lehilahy anankiray a zanaka jupe izy anabavy rasolo ary malala teto zany de zao voniditra le olona le tompony fampakaram-bady de to de nahita olona niavaka ohatran'le vehivavy anankiray niditra tao amin'ny tempoly tsy nahatraka fa naninona ary ny olona iny tonga de hitan'i Jesosy ka ny olona rehetra nitraka izy reriny tsy nahatraka de iny misy olona mandeha miondrika de tonga de hita fa teto tonga de hita lokalovany aina tonga soa ianao a zay koa fa nahitanao teto a tonga soa lokalovany aina tsy haiko na lehilahy na vehivavy a fa de tahiny tompo tonga de niavaka io miavaka io nge ry havany reny rehetrarehetra reny zany a tsy tao anatin'ny jupe tsy tapa-kevitra na zafy kely na jupe na jupe tsy tapa-kevitra ozy izy arabavy maholy falia zany zao isany daholo dia miavaka zao ry havana malala ity lehilahy ty ve a masika be ve ty tompona fampakaram-bady ty hoe akanjo ve de tokony satria teto ny olona tena tonga de navoaka mihitsy olona natsipy tany amin'ny farim natsipy tany amin'ny maizina mihitsy tany ivelany noho ninona noho ny akanjo de mahavariana hoe mahasiky zany tompona fampakaram-bady zany masika satria zay akanjo ve ry havana de tokony hanim-pahazana olona any ivelany ary zao tena zavatra mahavariana be hitan'le olona hoe tsy nitondra tsy nanao an'le akanjo de zao zavatra teneniny andininy faharoa amby folo mba tsy pio kely ty a azafady matitoko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby folo andininy faharoa amby folo vakiko ary nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana de nahita lehilahy anankiray tsy ny akanjo tondra amin'ny fampakaram-bady izy de aroa izy taminy risaka izy mba mario amin'ny baibolina io teny hoe risaka izy zany hoe ity olona ity zany ry havana malala tsy natsolo le mpanjaka hoe ry fahavalo na ry mpialina na ry tsy tia na ry mpanenjika fa inona teneniny risaka izy zany hoe se olona tonga tao de efa nraisy no sakaiza ry sakaiza zany hoe olona sakaiza ny olona rehetra tonga tao amin'io fety io de efa nokilasina ho sakaiza ao am-baiboly a zavatra angeza be zany sakaiza zany mbola tsara noho ny namana zany mba tonga atsika hoe rehefa mifankatia ny olona anankiroa de tsy hoe nareo moa zany miaraka minamana sa zay nge misakaiza mifampisakaiza mantsy zay de misakaiza lalina kokoa noho le namany misy sakaizako zay mantsy satria mba tiako ampakarina raha mbola le namana izy de ohatra mbola mpinamana re zay fa nareo koa aza de mbola mpinamana re zay fa mpisakaiza olona efa landalina koa zay mpisakaiza zay so de efa misy mpisakaiza aloha atao amin'ny gropy ato fa tsika rehetra efa mpinamana daholo mpisakaiza natsona hoe sakaiza zany hoe olona akaiky ary havana malala nampalahelo be ny tantara teto satria efa mba voaray ho sakaiza ihany io olona io nefa tena ninona nefa ran'le tantara natsipy tany amin'ny maizina nefa sakaiza ry havana malala fa soavana ho atsika raha tonga amitsika ny teny ao amin'ny Jaona toko 5 nge vakitsika Jaona toko 5 nge vakio azafady ao na tenin'Andriamanitra Jaona toko 5 andininy 5
hoy ny ten'Andriamanitra. Ndao afakitsika andiny faraika amby folo hatramin'ny enina amby folo vakiko aminao daholo androany atsapahanao an'izany. Izany zavazany efa nazako taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka amin'ny fifalianareo. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo taka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe minoho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Jesosy tsy manana antsika ho namana fa nandray antsika ho sakaiza. Lalina be zany ary Jesosy ny teny hoe tsy misy anona mihoatra izao dia manana fitiavana lehibe izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny namana na ny namanamana na ny amihany amin'ny Facebook. Na sendra olo-patatra sendra mifanena fa eto dia tena hoe sakaiza. Raisin Jesosy sakaiza isika. Hoy Jesosy andiny fahavatra amby folo ianareo no sakaizako. Halleluja. Sakaiza. Halleluja. Ianao inge sakaizan'i Jesosy. Nahoana ho ianao no fatin'ilay aretiny. Ianao ve no mandray hoe sakaizan'i Jesosy ianao e? Ianao ve no tena mandray ny tenanao hoe mahatonga anao misalasala? Tanao mahatonga ana tsy misalasala. Ity moa hatramin'ny nisy ny arety mandringa an'ity dia ndraindray ohatrany hoe za ohatrany hoe mireare be ohatrany hoe za miseho anavo izy amin'ny teny an'izany hoe za tsy matin'io. Za tsy matin'io averiko. Era-po era-tsaina za vadiko zanako tsy matin'io aretin'io na vary ao na covid ninny satria ny antony dia tsotra. Za sakaizan'Andriamanitra. Dia arovany amin'izany ho faty ihany za ho faty ihany. Dia eo feraparako asivan'le Jehovah ny mpiandry Salamy 23 ny tiako indrindra mbola ho faty ihany afaka ataoko lista hatramin'ny hira atao rehefa maty fa zao mbola tsy zao zay. Ary raha maty tsy io ny afaty zay zany tena hitsanganako eto anatrianareo ary tsy matahotra nomena hatramin'izany satria tsy io no natao amingorana tsy io. Maninona samy mijoro amin'izany za veravana sakaiza za veravana sa mihitsy nareo miteny ohatrany rasoary malalo zany tsika tsy matin'io zany. Raha misy mitady fatin'io any andao aingany entina mba avaketo halleluja fa tsy matiny zany. Eto zany misositra tsy mahafatin'io aretin'io misositra ny fisakaizana amin'Andriamanitra eto halleluja. Dia sakaizitsika ianareo sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo ka tsika ingeravana manao izay andidin'Andriamanitra tsika. Inona ny tenenantsika isan'andro eto hoe tsy nanao izay andidin'Andriamanitra tsika, tsy manao izay sitrapon'Andriamanitra rehetra fantatritsika. Eto misy ositry ny fahitam-pity, ositry ny fiarovana. Misy fiarovana eto azo antoka halleluja. Ndao hiaritapify aminay eto ambany elatry ny tsoto tsy marary dia tsy maty ary raha marary dia tsy covid tsy vareo tsy mahare fofona sendra mba tsy mahare fofona marary ando izany tsy arary ando mandalo reny jejenjiny sery fomban-javatra reny fahanoza makarary an-tsaina amin'izany andeha hanao testa tsy mahatratra an'izany no ary tsy matiny zany ianao. Tena tazomiko ny azy tazomiko any azy tsy ho afa-baraka amin'izany mandrakizay. Ianareo sakaizako raha manao rak'izay andidiko anareo ary andiny fa 5:10 mba mareo amin'ny baibolina tena manty teny ity tsy ataoko hoe mpanompo tsony ianareo fa mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa hoana fa efa ataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'iray tena mbarako taminareo halleluja. Amen. Dia mitoy mihetsy nareo nifidy fa izany nifidy anareo mba andesy amoa saindrareo ka mba andesy amoa ary mba aretany vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona tsy inona tsy idirantsika fa teo amin'ilay sakaiza. Halleluja. Tsy mpanompo tsony. Nefa tsika mitefana hoe mpanompon'Andriamanitra nge za manompoka anao afaka miteny ianao mo pastera za sakaizan'Andriamanitra halleluja. Ianao sakaizan'Andriamanitra Mirana Arlala Bertsava Soenena Natalia Rodine Marie Mama Valentine Angela io Mirana Zina Teoda tsika rehetrarehetra tenena manompoka androany za sakaizan'Andriamanitra. Dia manana mihitsy fahasahianareo miteny an'io na isa marina nareo vao mifody tenena za tsy matin'io aretin'io alohan'ny atory saotra Jesosy za tsy matin'io halleluja. Teneny tonga dia didio io ge rehavana anantsika fahefana io inona nataonantsika an'io ananantsika fahefana io za miditra grande surface miditra toerana be olona ianao le gel iny misy fotoana leo be manao an'iny dia mody ataoko pause fotsiny misy fotoana ianao anatin'ny ray andro miditra magasin firy ao anatina centre commercial ray dia feno an'iny ny tanàna mody ataoko eo am'le misy sécurité dia mody ataoko kely fotsiny tanàna fa kampy masaka tsy tiako tanàna feno an'iny fa tsy reny ny miaro ana ny anaovako masaka
le za jerijereny olona na ando 135 € fa tsy reniny miaro aho za sakaizan'Andriamanitra tsy mila entinambavaka koa za entinareo ambavaka zany tsy hotratra ny aretina zany za tsy mila entinambavaka am'zany fa manina ny hotratran'zany sakaizan'Andriamanitra enao io sakaizan'Andriamanitra misy fotoana tsy de mare fofona aza mikropaka am'zany sakaizan'Andriamanitra ianao ao any ianao no fatiny eo tsy possible mihitsy zany alleloia aya tena miteny anao zany ny ao amin'ny finoko am'zany de tsy finoana ntsony ny filazany za fa fahalalana fa amboniny finoana sakaizan'Andriamanitra ianao ary any amin'ny Galatiana mbola misy an'zany koa Galatiana 5 zany vakitsika meko teny ianao Galatiana 5:7 zao vakitsika hoy ny ten'Andriamanitra ka de tsy mpanompo intsony ianareo ko de tsy mpanompo intsony ianareo fa zanaka ary zanaka de mpandova ka noho ny ataony eo koa zany de zao tsy mpanompo intsony koa tsika fa mbola zanaka ihany koa ary mpandova ary afaka miantso hoe abaray eo zanak'Andriamanitra sakaizan'Andriamanitra tsisy atahorana ny amiko sakaizan'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra tsisy atahorana ka ny olana de zao teto nisy lehilahy anankiray namotsitra zavatra sarobidy mba hanatsona ihany hoe ry sakaiza efa tafiditra tao ihany efa isan'ny no kilasiana ho isan'ny sakaiza saingindrisy ny nefarany tantara na tsy mpitany ivelany satria naninona satria tsy nanaja ny fanasana mety afaka miteny amintsika hoe halleloia maro zao anabavy zao nisy olona narary ny havana lavilavitra any de tsika ho azy tsika mbavaka zany tsy maty zany tena teneniko anao zany ainao moa zany hoe ositry ny fahitam-pity ny ositry ny fahitam-pity de zao efa mangataka anatrehan'Andriamanitra ianao de henon'Andriamanitra ianao amen de mba angatao zany hoe za Jesosy aminy ositry ny fahitam-pity Andriamanitra de rehefa ianao mivavaka mitondra mbavaka olona de henon'Andriamanitra halleloia ary za inoko fa hananako zany ary zany tsy anaovako ny tandremako tsy anaovanaovako foana amin'Andriamanitra fa zay aseny ataoko de ataoko hoe zay mba voasoratra tokony ho tandremana de tandremako fa za te hahita fity aminy de za tsy matahotra ny fahavalo afantatra fa za eo ambany elatry ny tsy toy fialovako ka zao ry havana malala risakaiza ahoana ny hoe fitondrana amin'ny fampakaram-bady or sakaizako mba sakaiza ihany ianao ino ny tiana ataonao loza de sina izy sina zany tana misy an'le misy ana zay rehefa miresaka ianabavy iana rehefa miresaka messenger avoko anisany natadiavako azy de misy sarina angianabavy iana mba lefa azo kely le ohatry ny emoji kely amin'iny ohatry ny olona afafakely ohatry hoe ananana kely zay izy ohatry manao ohatry zay hitanao iny rehefa azo kianabavy iana ohatry manao zay de hatramina resahako tamin'izy io de mizatra tenenina izy de misy kely an'zay foana de ohatry n'indry le sina ohatry ny hitanao aiza ny akanjonao aiza aina izy misy an'iny ao tsy le io alefa ny ainy mihitsy le izy io jerena alefa any amin'ny iaina amin'ny commentaire io ohatry n'io zany sy ny olo lefa faly efa milamina izy tao anaty olona tena everina fa tsisy mahita fa aizana risaka aiza aiza ny akanjo sina tsy nahateny tsony io anena bavy zao hoe ohatry n'io sina tsy le memebe ohatry ny anareo sina tena le tsisy tenenina tsony ny aky amorona zavatra tena fa tsisy tenena tsony ka ny olona teo manao le akanjo zao revana mifantanina petraka aminao sina izy ozy izy ny tena zany hoe tsy nahateny za zany androany tsy te hahita olona satria tsika hiditra amin'ny fampakaram-bady za zany tsy te hahita olona eto amen raha mbola mpanaraka an'izao fandarana zao tsy tiako ny ahitanao sina ao aoriana kely eo tsy tiako ny ahitanao sina tsy hateny raha ho an'ny taninana ao aoriana laoko mahitanao androany sina eto anao no sina miteny mahafantatra efa le eto le fandarana tsy mampanao pataloha olo le vehivavy le tsy mampanao an'le
fitafiana tsy mendrika aloka ianao eto ny sina vola ay ve teto eto zany eto mihitsy zany fa eto aloha mahita anao sina manaraka fandarana toy zay ianao sina rehefa anontaniana io zany abaviberta sina anankidimy de sina izy ary io mpanjaka tamin'ny mpanompony afatory ny tongotra aman-tanany de ary eo any amin'ny maizina ny ivelana izy any nisy fotoamanina sy fikitro anifa fa maro no natsona nefa vitsy no fidiana aikay am'le olona efa anaty fampakaram-bady mbola misy fifidiananao ravana malala ohatrany hoe masika be ve le mpanjaka hoe zay akanjo ve zay akanjo tsy nitoviana tamin'olona ve de anipazana olona any ivelany iteny kely zavatra anao androany reto olo reto de olona samy hafa karazana izy ireo samy hafa karazana rake jerentsika kely hoe iza moa reto olona tonga reto izy reo satria olo nisy olona be deabe tao izany mpihinana zany hoe nisy mpihinana be deabe tao efa nisy olona be deabe tao zao nety mbo nitantara io anao zay tsy nafantatra nisy fakapakaram-bady hoy Jesosy hoe anao fampakaram-bady any zanany lahy le mpanjaka de aniraka amin'ny mpanompo ny andro zay efa nasaina ka nisy olona nasaina misy olona be deabe efa nasaina olona manakaja olona mendrika an'izany sy ny sisa sy ny sisa halleloia de zao tsy nety tonga ny invité le olona efa nantenaina zany tsy nisy nety tonga indrisy de tsy nety tonga ry zareo de aniraka mpanompo hafa koa izy de nefa rany zany tantara be mihitsy fa tsy nety nandeha de nisy fa rana vonono mihitsy le mpanompo ny rahana tany sy ny sisa fa tsy idirantsika iny fa zao hoy le lehilahy mpanjaka afaka itsika ny ten'Andriamanitra de zao le toyan'le ten'Andriamanitra fa tsisy nahoany zany ary sisa ny sambotra mpanompony de tezitra le mpanjaka de naniraka ny miaramilany de nandrikana zany mpamonolo zany sady nandoro ny tanànany misy aloha zany ny olona efa natsona misy ny taranaka voafidy tsara fantatrao fa ny jiosy am'izao fotoana zao de maro ny tsy mino an' Jesosy zay aloha zany tsara fantatrao reo le nampitenaina ny jiosy reo olona efa invité reo le taranaka voafidy le taranaka no tiavin'Andriamanitra reo tonga ny fotoana tsy nety nandery zareo averiko anao foana fa zany anana patron taty andafo jiosy taloha fa tsy mino an' Jesosy zany aneniny za zany hoe atsony hoe pasteur ao amin'ny fiasananay de mehezany ianao zany pasteur de mino an' Jesosy Jesosy zany io izy fa i Jesosy izy aminao Jesosy aminahako zanak'Andriamanitra mpanjaka tompony de mehezany teneko anao izy Jesosy zany mitovy amiko samy jiosy zay samy zanak'Andriamanitra tanao jiosy reo le voantso tokony ny voavonjy fa tsy nety tonga tamin'ny fanasana satria ny fanasana de fampakarana ny zanak'ondry Jesosy ny atao mariazy Andriamanitra le mpanjaka halleloia ary zay voatsa de tokony hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria izy Jesosy hoe ny fanjakan'andro de taka ny mpanjaka ray zaranao fanasana fampakaram-bady amen tena io zao anabavy Suzela mananamana Israelianina tena contre ny fivavahana zany reny le natsona fa tsy nety tonga fa ity misy fahasoavana be tantaraiko anao manomboka eo amin'ny andininy fa enina eo nanomboka ny tantarantsika matsy de hoy ny mpanompony hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-bady zany hoe lanitra efa natao lanitra efa noharian'Andriamanitra lanitra efa nipetrahan'Andriamanitra hatr'izay ka ho mandrak'izay ary ny programan'Andriamanitra de nitondra ny olona rehetra velona teto tany ho any an-danitra fa ozy izy hoe efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina ny tsy mendrika zany hoe ny lanitra efa ao fa zay tokony nalefa tany lasa tsy mendrika ny ho any satria maninona nandany zanak'olona naniratsiran'i Jesosy tsy nino an' Jesosy izay tsy izy akory fa le vavahady ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana le lalana makany amin'ny ray halleloia de nataon'ny Israelianina tsinitsinina fa aminazy io tsy zanak'Andriamanitra io fa zanaky ny mpandrafitra de nalahelo le mpanjaka hoe reny mba ny invité koa reny nefa tokony ho tonga tsy tonga nefa n'izao lanitra efa voavomana ohatry ny tsika zany zao nanao invitation nanao sakafo de efa vita daholo ny sakafo rehetra
ny antso daholo ny olona zany hoe misy an'le mariazy iny iankaviana mba hiteny 15 jours miloa de efa ny amin'ny 2 andro vao miteny daholo zay ohatra ny tsy afaka fa ohatra misy zao hoe za koa tsy afaka ny arivany iny nefa sakafo efa vonona inona ny ataonao zany hoarina ve ny sakafo tsia Andriamanitra tsy manary ny sakafo efa vonona fa ny sakafo tsy maintsy asiany mpihinana ny lanitra ry havana malala rehefa tsy hohaniny jiosy de nitady olona Andriamanitra halleloja ary Andriamanitra mahita olona za tena miteny anao teneno ny jiosy zay fantatrareo rehefa tsy hohaninareo Andriamanitra mahita olona ary Andriamanitra ke niteny fa na de vato aza afaka tsangan'Andriamanitra vato afaka tena atsangan'Andriamanitra olona tsara fantatritsika zany de zao ny teniny efa voavoatra fampakaram-bady fa zay nasaina tsy mendrika ko makanesy ianareo eny amin'ny sapanandalana ary zay hitanareo de asao avokoa eny amin'ny fampakaram-bady sapanandalana ny sapanandalana zany de zao eny amin'ny intersection rehetrarehetra eny amin'ny carrefour eny amin'ny fionan-dalana rehetrarehetra eny ina zavatra hitanao eny karazana olona avy amin'ny lalana maro misy lalana avy any ananana rehetra any eo no misampana eo no miona ato ambadiky ny tranonay ato zao misy lalana eto amin'ny devant-nay ato misy lalambe zara raha misy tôbila mandeha aty aminay ambanivohitra fa ato ambadiky ny tranonay ilany ato misy lalakely miditra makatao vavadinay de io lalakely io ruelle le zany fa tsy rue io fantatray daholo ny olona mpandalo eo satria ny olona mandalo eo de olona ody ao ambadimbadika ao de fankalalala tare daholo misy rangazy zao mpitondra tracteur zay mody eo isaky ny amin'ny 5 milongolongo be zay re mba mivoaka eo ny tôbilinay de milongolongo be izy satria teritery le lalana izy mitondra tracteur be de fantatry ny indra tracteur iny fankalala zany hoe raha vao lalana fotsiny de sady olona vitsy mpakeo ny olona efa pakeo fa rehefa eny amin'ny sapanandalana zay de misy karazan'olona be tebe tsy fanta avy any amin'ny tanàna rehetrarehetra any ry havana le mpanjaka tsy niteny hoe voa ao alatranao fa raha ao alatranao de raha tracteur ihany zany no tafiditra hoe reny efa mpandalo eo Andriamanitra tsy mila olona efa mpandalo eo fa Andriamanitra le mpanjaka mila olona avy any amin'ny lalambe samihafa ary naseny ny mpanompony eo amin'ny sapanandalana zany hoe zay rehetra tonga eo io lalana io de misy lalana be ny fijangajangana misy lalany mpanompo sampy ao misy lalany mpisotro toka ao misy lalany mpivokarongony ao misy lalany olona vetaveta ao misy lalany olona mpanao aferamaizina ao misy lalany mpamon'olona ao misy lalany mpivarotena ao misy lalany navy vahotana mpanompo sampy mpandarabalatra mpimasy dadarabe sy misisa mpamosafy lalana rehetrarehetra io tsy fantatro lalana inona ny nandehananao taloha fa samy nanana lalana tsika lalany fijangajangana lalany lainga lalany hinavy fa zao teo amin'ny sapanan'ireo mihitsy nasenany jerompanompo mba ahitana olona betsaka ary zao ny zavatra nafinaritra teo de zao tsy misy akifidy hoy tenin'Andriamanitra makanesana amin'ny sapanandalana nareo ka asao ao amin'ny fampakaram-bady izay hitanareo zay olona hitanareo tsy akisava attestation tsy akisava papier misy taratasy sa tsisy raha lodilody ohatra raha lodilody zany de zao mampimely raha lodilody izy nambolany raha lodilody teo marizo de zao anjara tena nafinaritra teo de zao zay olona tonga teo tsisy akisava mainty sa fotsy tsara tare sa ratsy tare lava volo sa sola loha misy taratasy sa tsisy taratasy tanindrana sa ambany andro miakanjo tsara mikiraro sa mikapa manao kapa sa tsy manao ninina tsisy akijery an'izany
mpanompo sa mpamosavy sa inona tsisy akijery an'izany faharoboba se rehetra eo ka te andeha hoy ny ten'Andriamanitra zay hitanareo de asao daholy isy fahasoavana be mihitsy zany eto ohatrany eo amin'ny Hilton ao misy sakafo ohatra any amin'ny rond-point Analakely ohatra eo Sorano izy ranabavy Elisabeth toy izy hiaro soa hoe mbola azo ampidirina amin'ny fanjakan'Andriamanitra tena laina daholo misy fahasoavana be zany eto ohatrany eo amin'ny Hilton zany misy sakafo de miodikodina eo anosy eo ny mpanompo de zay tonga avy any na olona patory eo amin'ny sisiny anosy eo ary ny olona patory eo amin'ny sisiny rano anosy eo avingenao ahoana andao sakafo andao hiditra ato amin'ny Hilton tena marina ve zany iana ataovy sery hoe rangahy tena marina za zao ve hiditra ao andao fa tsy manino afaka niditra ao daholy niditra ao daholy alleloia Jesosy tsy rasista ary zany no mahatonga tsika tsy mahazo rasista eto zany raha mbola misy olona manao an'izany hoe za andrina za ova za andevo zako zao de tsy mety tsisy an'izany eto am'ty fandarana ty mihitsy aloha tsisy an'izany voalohany eto tsy mijery ny diplomanao eto tsy mijery ny tsy fahaizanao eto tsy mijery eto misy olona tapipaizana misy olona tsy mahay manoratra ny anarany misy olona fa eto zao fotsiny fanontaniana aminay mivady vonona hivavaka avy anao de zay mitsahatra treo fa eo sampanan-dalana ty fandarana ty koa de eo amin'ny sampanan-dalana izy ty najory avana malala ty fandarana andranoko izao ty de natao eo amin'ny sampanan-dalana alleloia tena laina de hoy ny ten'Andriamanitra 9 mba mario amin'ny baibolinao aloha hoe Matteo 2:9 de nivoaka ho any amin'ny lalany reny mpanompo reny ka namory zay retany zay rehetra hita de halleloia zay rehetra hitany de natsona daholy namory izay rehetra hitany de nona tsara nge hoe io zany na io mariako soratra menamena mihitsy teny faharoa hoe de namory zay rehetra hitany izy na ny ratsy na ny tsara mbola ny ratsy ary nalefany aloha tsy ny jerena daholo ny tsara rehetra de mameno isa sisa de le ratsiratsy reny sisa lefa fa tsy mbola mila olona 20 ratsy firy ny olona ilaina mila olona 100 efa misy 20 tsara tarehy be mihitsy ato feno hoe le ratsiratsy reny 20 hoe na ny ratsy mety ny ratsy mihitsy ary aloha amen araka ny tenena bavy fali eto tsisy an'izany eto ianao raha mpivavaka ianao mbola mametraka ny tenanao ohatr' zany am'izany avakavaka isan-karazany zany de teteny aminao fa ampitsidiranao ny lanitra na fanavakavahanao olona fanavakavahambolikotra na amin'ny lafiny ray na amin'ny lafiny ray tandremo fa tena volazan'ny ten'Andriamanitra hoe ka namory zay rehetra na ny ratsy na ny tsara any ny ratsy mihitsy anao zange mpanompo sampy be andao amory zay andao fa tsy mahay zange Jesosy tena tsaroky nisy anabavy teto lesaka mpanaraka atsika teto izy tsy hitako tsomo izy zange raha natarado izy tena zange mpivaro tena avio afa tsy manino atao hivavaka itsika halleloia Jesosy mila mpivaro tena vonona hivavaka vehivavy janga vonona iova tsy vehivavy janga zange raha larado tena mbola mpijangajanga be fa zao vonona hiala amin'le fijangajanganana andao tsika hivavaka za tena mpangalatra fa vao mpangalatra fa vonona hiditra amin'ny fanasana andao halleloia na misy mpamosavy reto tena andao raha mpamosavy andao raha nenitoa andao tsika hivavaka fa milanao ny fanjakan'Andriamanitra zany za tena mbola tena fatory amin'ny faritra daholo tsika tamin'ny voalohany fa fanontaniana eny amin'ny sampanan-dalan'Andriamanitra amin'ny antso ary ity androany ity de za mino fa eto amin'ny sampanan-dalana ray tsika androany izao toroteny zao de eto amin'ny sampanan-dalana ray androany iza daholo fotsiny mare de izy daholo fotsiny te hinana ao amin'ny fanasana fa misy fanasana misokatra ary natokana ho an'ny olona tsy de makaiza olona tsy aninina ary havana malala tsy taranaka voafidy tsinitsinina fa vonona fotsiny nitsy hinana amin'ny fanasana vonona venao fa misy plasinao ao an-tranony ray misy fitoerana maro ozy Jesosy ary ozy Jesosy
raha eo zay rehetra nomenao a tsy mba misy laviko mihitsy na raneny to na radadato na radadarabe na izy zay rehetra nomenao a tsy mba misy ho laviko mihitsy ianao nke zany de za tsy misy raha olombelona ohatry ny aky ty zany ohatry ny tena hafahafa be mihitsy mipozina ohatry mampatahotra be ohatry ny invetsy olona mpamon'olona ry dada ianao zany invité olona atsofotaorana eny ory dada le ray tonga ry dada ohatry nanobotiny ary le ngeza be lo matsikolobe reny ry dada patalohana ohatry ny rovodrovotra reny ve ry dada asoriny eny krizary ohatry manao kavina be ohatry ny iny ve ry dada tsy tena mamon'olona atsofi le kely ary ohatry ny kôdikôdy be zany iny ve tsy le mpangalatra le manisika vilisy ohatry rehefa andeha any am'fanasany reny le mody ohatry ny tsy taitra be ohatry ny mpampiresaka reny vita le madama be le pisoloky izy manao le de tena be de beke zany iny ve ry dada tsy le vo lisy loky raha tsika olombelona mandrina tsara fidividina ihany ny livadraky sao izy zeno zany zao fatao amin'andriamanitra ny rano mpanompo rehetrarehetra na ola miravaka ody aza andao ho any amin'ny fanasana fa saingy zao ry havana malala ity ny zavatra tena mila ataontsika tandrema io zavatra nitrango io rehefa namory ny rehetrarehetra ny olona de nanratsina ny tsara de fenompinana ny fampakaram-bady fa rehefa fenompinana ny fampakaram-bady de zao ity zavatra ity ny tena tsy tsapan'ny olona ry havana io efa fahasoavana ainao moa zany atao hoe fahasoavana ny atao hoe fahasoavana ny atao hoe fahasoavana ry havana malala de zavatra tsy tokony anao fa nefa nomenanao zany hoe zany mitape hira ray ihany fa misy hira zany hoe zao ny atao hoe fahasoavana de zavatra tsy tokony anao fa nomenanao ary ny fahasoavana de zao zavatra mila ararotina ianao zao ohatra misy zavatra tena tsy tokony anao mihitsiny fa omenanao zavatra tsy tokony ho takatrao fa omenanao zavatra tsy tokony anjaranao fa nomenanao zay ny atao hoe fahasoavana ireto olona reto ry havana malala tena ndray fahasoavana avokoa satria ireto olona ireto de ny ala tany an-tranony tsy nieritreritra niditra ny fampakaram-bady ireo olona ireo mety nisy tsy nanana eritreritra hinan-kanina tamin'io andro io tsy nanana eritreritra hiditra amina toerana tsara misy fampakaram-bady zany reo olo ireo ary possible am'ireo olo ireo mandritry ny fiainany tsy mandeha fampakaram-bady satria olona sahirana ireo mety olona ambany razana ireo mety olona tena ambany fahaizana ireo mety olona tena farak'izay tsisy raisiny ireo possible mandritry ny androm-piainan'ireo tsy afaka niditra fampakaram-bady zany saingy tamin'io andro anankiray io nandalo teo amin'ny sampanandalana de teo ny mpanompon'ilay mpanjaka rehefa teo ny mpanompon'ilay mpanjaka ry havana malalako de natsoina no ny fahasoavan'ilay mpanjaka no ny fahasoavan'andriamanitra ny itsonanao tsy tokony ho lasa mpivavaka zany ianao tsy tokony za ty ry havana tsy tokony hanana eritreritra zany hoe za de handray an'izany atao hoe fahasoavana hoe za ho any an-danitra hoe za ho lasa hitory teny aminareo hoe za mba lasa enonareo hoe za lasa ampiasain'andriamanitra de ho lasa mpitory teny tsy manana eritreritra n'izany ahako tsy tao anatin'ny programako zany hoe ho any an-danitra zany miresaka ny olona ka miresaka fa efa elan'ny eritreritra n'izany ohatra ny sarotra amiko ny ho any izy zany ho any an-danitra ry havana izy za ry havana no andeha ho ampiasain'andriamanitra zany reto olona reto tsy tokony hinana sakafo ao fampakaram-bady fa natsoina zao ry havana malala rehefa tonga aminao fahasoavana de raiso fa tsy tokony hoe eo anao israelianina ny tokony eo amin'ny toeranao io hitomany rehefa mivavaka voakasika manantena zany ho any an-danitra zany raha kivy de ampaherezina raha mitomany de fafana ny ranomaso raha mitanondrika de atraka tokony ny israelianina zany fa tsy tokony ianao malagasy kely io saingy zao
araka ny teny anabavy Arisoa fanena tamin'ny fahasoavana, fanena tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, ny fanena tamin'ny anjely, dia iny fa tonga ao anatin'ny fampiakaram-bady. Ny zavatra nilaina tamin'ireto olo reto ry havana, araka teo tanao, tsy ositra, tsy fahalalana tenin'Andriamanitra, tsy fahaizana mivavaka tsinitsina, fa tsotra fotsiny ny fanoloana ny akanjo. I Bartimeo, ilay mpangataka jambo, rehefa andeha anaraka an'i Jesosy dia ny lambany no esoriny voalohany, ilay lamba nahafantarana azy. Teto dia nisy akanjo nitovizan'ireto olona ireto. Rehefa nanaiky hiditra amin'ny fampakaram-bady dia nisy akanjo nomena azy, mbola maimaim-poana ihany koa, fa fanekena. Io akanjo io akanjo fotsy lava io, akanjo mpamasinana. Io akanjo fotsy lava io voateny matetika be eo amin'ny Baiboly io. Raha jery fotsika ohatra anankiray fotsiny any amin'ny Apokalipsy fotsiny tsika ny jery. Any Apokalipsy toko fahaenina ohatra 9:12. Dia zao. Andiny fafolo, ary niantso tamin'ny feo mahery izy dia manao hoe tompo masina sy marina mandra-pahoviana ny tsy hitsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay monina ety amin'ny tany. Andiny 9:12. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra. Fa maty zany tsika. Halleloia. Rehefa maty zany tsika dia misy akanjo fotsy lava omenantsika. Dia hoy ny ten'Andriamanitra, ary nasaina ny ala sasatra kely aloha mandrapatapitry ny mpanompo namany sy ny ralahany izay efa novonoina tahaka azy ihany koa. Tsika rehefa mitsahatra matateraka amin'ny fiazakazatsy, i Paoly zao vao niala teto dia nomena akanjo fotsy lava dia makaina. I Stefanina nitoran'olona vato nitaranitra misokatra nomena akanjo fotsy lava dia makaina. Halleloia. Ireny olona maty rehetra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra natateraka amin'ny fiazakazahana dia nomena akanjo fotsy lava. Ao ambadika kely any Apokalipsy 7:7, 5. Rehefa afaka zany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy amin'ny firenena rehetra sy ny foko-pirenena sy ny olona samy hafa fiteny nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana ary teo anatrehan'ny zanak'ondry. Ireo le olona samy hafa firenena teny amin'ny sampanandalana ireo, isika zany sy izay olona rehetra mandray an' Jesosy. Halleloia. Amen. Dia zao nisy olona betsaka tsy tambo isaina dia ny zavatra hitambaran'izy ireo dia zao ny akanjo fotsy lava sady nitana sapatro vy teny an-tanany, akanjo fotsy lava. Amin'ny 7:12 koa mbola voalaza, ary ny anankiray tamin'ny olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ireo, ary avy taiza izy? Akanjo fotsy lava. Ry havana, na le anjely zay rehetra tafakatra eo amin'ny ara-panahy ao an-danitra ao dia mena io akanjo fotsy lava io. Misy anjely irakiraka. Ilay tany amin'ny Marika 4:12 rehefa nitsangana tamaty Jesosy dia zao nisy lehilahy nanao akanjo fotsy lava mipetraka teo ankavanan'ilay lamba tao afasana, nanao akanjo fotsy lava. Amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20 misy an'ilay anjely roalahy le rehefa niakatra Jesosy dia mipoitra tampiandry hoe lehilahy Galiliana, inona no mahatonga anareo mbola mijery an'iny lehilahy iny, fa iny lehilahy zay hitanareo iny dia mbola hitanareo amin'ny nahitanareo azy indray rehefa miverina. Halleloia. Amen. Akanjo fotsy lava. Ka atao amin'io fampakaram-bady iny olona rehetra nanao akanjo fotsy lava. Inona moa ny endriky ny akanjo fotsy lava? Ny endrika loko fotsy dia midika fahadiovana. Fahadiovana. Ary ny endrika lava dia midika fahamasinana. Ary androany dia miteny anareo rehetrarehetra, indrindra anareo vehivavy, fa tsy nareo vehivavy rehetra fa nareo lehilahy. Manana fahamasinana manomboka androany. Manana fahamasinana manomboka androany. Aza misoratena isika hoe ay zahako invité, ay zahako tena ao anatin'le olona ho any an-danitra, zahako le tena sampanandalana. Fa rehefa hiditra amin'ny fanasana ianao, manana fahamasinana. Za zany miteny anareo, zava-dehibe ny fahamasinana. Ary ny ten'Andriamanitra amin'ny Hébreux 4:12 misy teny manao hoe Hébreux 4:12, 14:12 vakitsika kely Hébreux Hébreux 4:12 mba vakitsika kely eo azafady Hébreux 4:12 14:12. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe fa izay tsy manam-pahamasinana aiza izy teo 12:14 ohatra manao beloty za 12:14 mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Ny endrika akanjo fotsy lava dia endrika fahamasinana sy fahadiovana.
Alleloia. Izany hoe efa nidiovina voadio tamin'ny rano zanak'ondry misaotra anareo. Amen. Dia ianao ny fitafianao ivelany dia niara-nofinao mila mandeha amin'ny fahamasinana. Ny fitafianao anatiny dia ny fahamasinanao sy ny fahadiovanao dia hatrany anatiny ka hatrany ivelany. Aza miteny hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany fa ny mpisorona nijeren'Andriamanitra ny ivelany satria dia nanao akanjo hatreny amoron-tonga ny mpisorona. Fa ny ao anatiny koa dia tena jeren'Andriamanitra hatramin'ny voka anatin'ny fo, hatrany amin'ny fisainantsika lalaka hatrany anatin'ny fo dia hitan'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ny ivelany, hitan'Andriamanitra ny anatiny. Andriamanitra mitaky hoy Jesosy hoe tsy mety raha tsy mihoatra noho ny fariseo ianareo. Ny fariseo dia nendrika ivelany dia masina, rebareba, tsy mitanjatanja. Tsisy fariseo manao pataloha rovitra zany, tsisy fariseo manao short kely hatraty zany na lehilahy na tsisy vehivavy moa. Fa ny tenin Jesosy hoe mila manoatra noho ny fariseo ianareo dia ny fariseo ny ivelany efa ok. Fa ny anatiny hoy Jesosy hoe fasana amin'ny lalitra fotsiny, ny anatiny ratsy be. Fa ianao na anatiny na ivelany. Androany tadidio hiditra amin'ny fanasana ianao, manamasinana tena amin'izay ianao. Mety misy olona eto mbola tsy nahafantatra an'izany. Vehivavy nareo dia manao pataloha raha teo voalohany indrindra. Pataloha zany tsy anaty tsy fitafy tao anaty zany, fonona taty aoriana. Ary anareo rehetra vehivavy manao pataloha reo tiana angatahako aminareo. Mba tapeo ingany amin'ny Google dia mba fantaro hoe iza no namorona an'io pataloha io. Fa mpanjaitra malaza be no namorona an'io pataloha io ary fantaro hoe iza io olona io. Dia tokony ampy anareo hoe fa maninona no manao pataloha ity nefa andikaiky ty zavatra ity tsy sitrapon'Andriamanitra. Fa sady tsy fahamasinana no tsy Andriamanitra no miteny antsika manao andreny. Ary fitafian-dehilahy le vehivavy manao pataloha zany tiako tenenina. Fitafian-dehilahy no sady mampiseho faritry ny vatantsika dia tsy fahamasinana satria mahatafotoana ny hafa. Anatiny daholo zay rehetra. Zao ravana malala. Fitafiana sisan'ny etoan'ireto olona reto. Ny fanasana misokatra ho azy. Izy efa tsy tokony hanana andeha amin'ny fanasana fa nampidirina fotsiny fa noho ny fanasana noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia niditra tao amin'ny fanasana. Akanjo sisan'ny nasenany etoany ary tsy izy ary ny miantoka an'io fa izy manaiky io sinan'io. Nomena akanjo fotsy lava fa tsy mbola nanaiky ihany. Dia eo isika ny tany amin'izay masika be ve le mpanjaka namoaka azy? Tsy masika izy satria fananinna ny olona rehetra nanaiky. Ka ny olona tsy te hiditra amin'ny fanasana. Fa ity iray ity sady te hiditra amin'ny fanasana no te hanao ny akanjony ihany. Ny fitafiana ihany, ny haninay ihany no haninay, ny fitafiana ihany no fitafianay, fa tonohony fotsiny ny anaranao aminay. Dia ho afa-pa dia ho afatra dia tsy ho afa-baraka izay. Tsy ravana malala. Misafidy ianao androany akanjo fetina amin'ny fampakaram-bady dia mihinana amin'ny fanasana. Ho any an-danitra isika sao zany hoe ny akanjo kany ny akanjo ka dia manana toerana anankiray mivoaka tany ivelany sady voafaritra tongotra aman-tanana. Zany efa te mino fa tsy ianao zany. Mino fa tsy te hiditra amin'izany toerana izany ianao. Manamasinana tena ianao manomboka androany. Fa ianao io dia no fahasoavan'Andriamanitra ny itsonanao. Dia misaotra ny abavy-koatre afaka nitoriako an'izany teny izany. Lavalava ny toro-tenitsika androany satria te hampaela anareo ahy, indrindra anareo vehivavy. Esory amin'izay reny tsy fahamasinana. Ho avy nge Jesosy. Tena ho avy nge Jesosy. Ao mitodika amin'ilay olona vao nentina ambavaka. Efa seky maty. Ny Covid. Dia zany tena anao entiko ambavaka ianao. Ndao tsy hiditra lalindalina kokoa manamasinana tena. Dia inona nataony? Efa miverina sitrana dia efa miverina amin'ny taloha indray ilay sary isan-karazany amin'ilay tsy fahamasinana. Ry havana. Fahasoavana nge ry havana nahavelona antsika tsy maty izany aretina izany. Dia izay fitafiana kely io ve ry havana? Fitafiana nge hoany tsy nanany olona io tamin'ny fanasana ary tsy vitan'ny tsy nihinam-panasana nge. Indray mandeha any nisan'io fanasana io atsovo daholo ny olona rehetra. Dia ho avotsitra ao amin'ny fitafianao tsy mendrika. Fitondran-tena maloto io ve ry havana malala? Aty teny amintsika androany. Mahireza ianao. Vitanao io. Eritrereto fotsiny ny fanasana miandry anao Dia izay fitafiana sy tsy fahamasinana rehetra ve ry havana nandeha ho atakalo an'izany. Tao za miteny anao zahako tsy matahotra an'io aretina io. Ry fantatro izay enoko. Ary fantatro ny Andriamanitra miaraka amiko. Dia Andriamanitra ilay tsy niova masina io ary mandrakizay. Ilay Andriamanitra masina. Ary ilay hita an'izay tafy fahamasinana. Dia manamasinana tena. Ialao ny ratsy fanao. Dia ataontsika hiditra amin'ny fanasana fa miandry antsika ny lanitra
ary alohan'izany manapakitsika eto tany voninahitra n'Andriamanitra mahay re zany de ataontsika tira mahafinaritra be ty hoe fahasoavana mahagaga tokoa ny Andriamanitra no nahatonga anay ohatr'izao de mino fahampairanao zany izy zany aorina zay na hiavaka isika samy mahery ary tain'Andriamanitra te hampatsiaro atsika manokana ho atsika zay nahatsiaro fa efa nivonjena ho atsika zay mahatsiaro fa efa manana an Jesosy dia te hampatsiaro manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy zao ahy ny fahasoavan'Andriamanitra natoy zao anao Paoly apôstôly dia laza zany satria tsapany fa olona tsy tokony hanana anjara amin'izany lanitra zany izy olona tsy tokony hanana anjara amin'izany famonjeny zany izy raha ny fanenjehana nataony raha ny famonolona nataony fa fantany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy zao ahy ny fahasoavan'Andriamanitra nafaka namonjena namonjena anao fahasoavana mahagaga
raha antsika vavaky zany ravana malala indra antsika tena hiteny hoe Jesosy io zany fahasoavanao eo amin'ny fiainako Jesosy, zany fahasoavana nomenao Jesosy, hoe za zao Jesosy hiditra amin'izany fampakaram-bady lehibe zany. Fahasoavana zany ravako malala ary matiantoka ty lehilahy ty ravana namotsitra an'izany noho ny amin'inona, noho ny amin'ny tsy fetezana hita fahamasinana sy hita fahadiovana fotsiny. Tsy zavatra ngezabe, tsy zavatra ngezabe ry havana, zavatra azo atao tsara, matory nataon'ny olona maro be dia be tao ry havana, dia zavatra tokony azo atao tsara. Aza andro any teteny aminao, azonao atao tsara miaina amin'ny fahamasinana, azonao atao tsara zany. Zay ara ry havana nge mbola raha tsy lavitra noho ianao fa rehefa fantatray fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anay dia tonga izahay. Maro ny zavatra mety nafoy fa ho ry havana malala, inona ry havana zay fitafy sy zay tsy fahamasinana sy zay fiainan'izao tontolo izao raha miohatra amin'izany hoe miditra amin'ny fanasana ho any an-danitra ho ry havana malala. Tsy te hitanao arinany amin'ny velany ako any amin'ny maizina, ataontsika ho amin'ny fanasana, fa misy sakafo atsika ao, misy toerana ho anao ao. Za mino fa hitondra fanapahan-kevitra amin'ny fiainanao ty androany ty raha mbola tsy ao anatin'izany ianao. Misy plasinao ao, misy anaranao voasoratra ao. Andaontsika hikanjo fahamasinana ry havana, andaontsika hafahadiovana sy fahamasinana na anatiny na ivelany. Fa miandry anao ny toeranao, miandry anao ny plasinao, efa misy anaranao ny sezao ry havana. Ary Jesosy tsy lasa lavitra fa andeha hamboatra fitoerana ho antsika izy dia hiverina akatsika. Ny mety hatoganao tsy ho tafiditra tsy ho alaina dia satria anao tsy nitafy fahamasinana ianao. Andaontsika hitafy fahamasinana. Ratsy ianao namena taka ny jaka aza tsy maninona izany, vonona ifandahatra aminao Andriamanitra, vonona hanome anao ilay akanjo madio Andriamanitra, ilay akanjo lava sady raiso amin'ny tena heviny zany, raiso amin'ny heviny ara-panahy, fa miandry anao ny plasinao. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity fa tena nitahinao zay. Ary rehefa nitahinao zay Jesosy dia tonga ny fotoana amin'izao fotoana izao Jesosy tonga eto izahay Jesosy tena hoe anaiky ankehitriny. Soavanao nge Jesosy mba hanatenanay an'izany lanitra zany, fa soavanao nge Jehovahandriamanitra no hanatenanay an'izany hoe ho any an-danitra zany zay. Ampianaro izay, ampianaro izay, teo any an-danitra izay, teo amin'ny fanasany. Fa gny olona rehetra izay naraka an'izao fandarana izao androany hanamasy tena hitsy amin'ny fahamasinana amin'izao andro farany izao Jesosy efa andro farany izao Jesosy dia mangataka eto anatrehanao Jesosy amin'ity androany ity. Taio izahay, ampianaro izahay, izay teo any an-danitra. Matoky afa mifanainao masina ny hamondraka ny teny izay nafafy, ny voizana fafy ary hamoha avy zato eny am-pony reto olona tsisy latsaka na dia iray aza. Ny devoly sy ny satana izay mpitsaingoka ny voizana fafy dia afaritra amin'ny rano Jesosy tsy afaka hitsaingoka na dia litera iray tamin'izay nafafy teto androany, fa hamoha avy zato eny any am-pon'ny olona tsirairay avy izany teny izany. Misaotra Jesosy misaotra Andriamanitra, misaotra fanahy masinao. Zay tsy voalazaka ianao malala ny mahasoa ary matofanao mihoatra lavitra noho zamba neritreretinay ianao. Misy olety mila fanasitranana, misy olety mila fanasitranana, misy olety mila fitahina, misy olety mila vahaolana, misy olety Jesosy mila na dia sakafo hohanina, misy olety mila rivotra ihany an'Andriamanitra. Fantatro fa na tsy nangatanay zany omenao anay sady. Ampianaro izay andeha amin'ny fahamasinana dia ahita ny famonjenao ho any an-danitra izay. Misaotra Jesosy Halleluja, amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena donc mpanjotsika ny babika soa me vavy eto Frantsa izy no hitondra vavaka ho an'ny firenena tompa ny fitenenana. Tainy tompo atsika rehetra, tainy tompo pastera dia mbola hiaraka vavaka asika. Ry Jehovahandriamanitra nay be fitiavanao, misaotra anao zahay tamin'ity fandaharana ity satria natenao zahay Jehovahandriamanitra, narovanao ny connexion rehetra Jehovahandriamanitra, nahafahanay
anay ny heno ny teninao nafatra zay ndesinao nomponao Jehovah-Andriamanitra iray io taotranao zay iray io fa le dinjanao no ny fahasoavanao Jehovah-Andriamanitra nahatonga zay eto no ny fahasoavanao Jehovah-Andriamanitra iray io mbola nampijery zay nampandre zay ny teninao mamy zay narefanao tamin'ny mpanomponao Tompo-Andriamanitra iray io ndreto zay Jehovah-Andriamanitra sakaizanao zay zanakao zay Tompo-Andriamanitra iray io akanjo fotsy lava nomenao zay Jehovah-Andriamanitra io amonjy izany hiditra na fanasana misy fitoerana ho anao avy aminao Jehovah-Andriamanitra ndreto zay Tompo-Andriamanitra iray io ampio zay mba anamasintena Jehovah-Andriamanitra iray io amin'ny akanjo fotsy lava ome zay Jehovah-Andriamanitra ny hery ny fanahy fisainana amin'ny famasinantena Jehovah-Andriamanitra enkany mba tsy ala amin'izany zay rehetra efa ao anatin'izany Tompo-Andriamanitra iray io dera sy lazanao Jesosy malalo ity koa za Jehovah-Andriamanitra zay mangataka vavaka ho an'ny firenena Madagasikara malalanay Madagasikara tsy mandoalika Jesosy io Madagasikara aminao io Jesosy malalo miafina aminao ny fahasahiranana na Madagasikara Jesosy malala tsy miafina anao ny aretina sesena hosoloanao famonjena io Jesosy io hosoloanao famonjena io Jehovah-Andriamanitra iray be fitiavanao ampio Jehovah-Andriamanitra ny vahoaka malagasy raha kofindranao masina Jesosy malala ny firenenay raha kofindranao masina any afany rehetra ny namany rehetra Tompo-Andriamanitra iray io arovy amin'ny tananao mahery arovy amin'ny ranao masina izy ireo Tompo-Andriamanitra iray io anao Jehovah-Andriamanitra ikasika fony tsirairay fa ny fanafody Jehovah-Andriamanitra iray ny fanafody ny marary Jehovah-Andriamanitra fa tsy fanafody tsony fa any aminao ny fanasitranana Jehovah-Andriamanitra iray io tsy zavatra atao Jehovah-Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha tsy hifikitra aminao ka sio tsirairay ny fony malagasy rehetra Tompo-Andriamanitra iray io ka sio tsirairay ny avanay ny namanay any Tompo-Andriamanitra indrindra re mbola tsy malalanao Jehovah-Andriamanitra misy manantena ny fahasoavanao za Tompo-Andriamanitra iray io agnatanteraka izay fangatanay Tompo-Andriamanitra io ataova didikazo manopofona eo anoloanao zany Tompo-Andriamanitra ataova ao anaty vilivolamenanao ny vavaka izay asandratra eto Tompo-Andriamanitra io dera sy lazanao Jesosy malalo misaotra tompo iray be fitiavana fataterahana amin'ny lalan'ny fanahy masina zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sabata angatako zany vavaka zany amen alleluia halleluia mamy loatra zany vavaka zany tena makasitraka ranavavy Soameva tena mamy vavaka ary isaorana anao saotranareo rehetra raha latojo fanombohana ranavavy Kotrea ny toriteny ranavavy Marizo ranavavy Soameva azafady no vavaka firenena natsiro ary de mahafinaritra hotain'Andriamanitra ianareo ary de misaotra anareo koa nahatrany hatramin'ny farany de hotain'Andriamanitra raha mbola tsy tonga any amin'ny raonandro Jesosy de eo aneto indray tsika raha-pitso azadiny fa fandarantsika eto ny tapitra fa mifiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web any Aki Radio ianao www.andramakaizao.com de afaka maheno an'izao toriteny zao foana ianao amin'ny hira teny gasy anglisy malagasy frantsay zay alahatra mampionona amintsika eo de ny toriteny koa isaky ny adiny telo de misy amin'ny ray rehefa aveo de efa misy amin'ny efatra amin'ny fito maraina de amin'ny folo maraina raha pitso amin'ny folo maraina verinao zao fandarana zao de toy irak zany koa ny ariva amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina tahiny Jesosy samy velonaina ho tahin'Andriamanitra raha fisarantsika amin'eto halleluia amen